Mbola ho ampitombona mandrakariva ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Volana vaovao indray no banjintsika ary lohahevitra vaovao indray no ankatoavintsika amin'ity volana febroary taona 2024 ity dia ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny fahasoavanao ka hanomezanao anay tokoa izao volana vaovao izao, izay maneho aminay ny fanavozanao, ny famondramponao, fa anehoanay koa ny fanavozanay, ny fanoloran-tenanay sy ny fanomponay anao amin'izay antso sy efa nifidiananao anay tsiraray avy. Amin'ity an'ity ary dia vonina hiaino ny afatra avy aminao izahay, fa sakafo ny fo, mamelombelona ny fanahinay izany ka tianay indrindra ny miaino izany isan'andro. Anehoanay fa eo akaikinao ny mahatsara anay. Dia mitenena ianao Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Salamo 220, andininy 220 hatramin'ny 430 no nofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Salamo 220, andininy 220 hatramin'ny 430. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao mampirehitra ny jiroko, Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no ahazoko mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no ahazoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany, ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny memy. Jehovah no hampingana izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamantsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Manao ny tongotro ho tahaka ny an'ny dieravavy izy, ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerana avo. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahay enjana tsy mpikavarahana ny sandroko. Omenao ahy ny hampingan'ny famonjenao, ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. Halalahinao ny lalana odiaviko, ka tsy mangovotra ny hato-tongotro. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravana malala ao amin'ny Tompo, vao tamin'ny herinandro lasa iny isika no nandinika ny apahany eo aloha amin'ity Salamo 220 ity, izay nilazantsika fa ny olona tsara no isehon'Andriamanitra fa tsara, ny tena olo-marina no isehon'Andriamanitra fa marina, ary ny olona madio no isehony fa madio. Areto isika dia ny andininy 220 hatramin'ny 430 indray no diniantsika, izay mbola mifameno amin'izay voalaza hanehoana mandrakariva fa Andriamanitra mitsinjo ny olona, Andriamanitra mamonjy ny olona, tsy araka ny toetran'ny olona izy, fa araka ny safidin'izy Andriamanitra madiodio. Tsaroantsika mantsy ny ady sy ny lozananambana izay nahazo an'i Davida mpanompon'Andriamanitra teo anatrehan'ny fifofony Saoly fahavalo azy. Fifofony Saoly fahavalo ny ainy, ka nahatonga azy nitaraina tamin'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany ry havana dia asehon'ity nofinaina amintsika ity fa mandresy mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra. Mandresy mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra. Ahoana ary no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra handresy? Inona no loharan'ny fandresena?
dia aseho eto amin'ity soratra masiny ity voalohany, ny loharano fandresen'ny mpino dia satria Andriamanitra no mampandresy azy. Satria Andriamanitra no mampandresy azy. Rehefa mamaky tsara isika ny 19 hatramin'ny faraky amby 30 dia tena hitantsika mihitsy fa Andriamanitra mihitsy no maka ny toeran'ny mpino ka miady eo amin'ny toeran'ny mpino mba hahatonga ny mpino handresy ny fahavalo. Andriamanitra mihitsy no mandrehitra ny jiro. Andriamanitra mihitsy no mampahazava ny fahamaizinana. Andriamanitra mihitsy no indro miatrika ny miaramila izay fahavalo ny mpanompon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mihitsy no hitantsika eto fa mihoatra na mitsambiky na mihoatra ny manda ho ny voalaza. Zany hoe maka ny toeran'ny mpino Andriamanitra, miady ho an'ny mpino. Ary mampahatsiaro antsika fa marina mandrakariva le teny hoe Jehova hiady ho anareo fa nareo kosa angina. Mandresy ny mpino satria Andriamanitra no miady ho azy. Ary rehefa mamaky ary sika eo amin'ny 30 dia toa hamarin'Andriamanitra ny teniny. Izany teny efa niteneniny fahizay hoe Jehova hiady ho anareo fa nareo kosa angina dia mbola hamarininy amin'ny Davida mpanompon'Andriamanitra. Ary toa hiteny izy fa teny efa voazahatoetra io, teny afaka entin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra miady io. Ampy ho an'ny adiny mpino ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no mazava-dehibe izao loha hevitra banjintsika amin'ity volana febroary hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny marimarina kokoa zany dia ny hoe hamarin'Andriamanitra eo amin'ny mpino ny teniny. Hamarin'Andriamanitra eo amin'ny mpino ny teniny. Izay efa lazainy, ny fanekena izay efa nataony, ny teny fikasana izay nampanantenainy dia hamarin'Andriamanitra eo amin'ny mpino. Moa tsy fandresena va zany no anjara ho an'ny mpino, satria Andriamanitra sy ny teniny no mampandresy azy. Andriamanitra sy ny teniny no miady ho an'ny mpino. Andriamanitra sy ny teniny no miatrika ny fahavalon'ny mpino. Andriamanitra sy ny teniny no indro miatrika ny zavatra rehetra. Ary avako malalo amin'ny Tompo tsy miteny foana amintsika ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny hoe mahereza sy mahatanjaka, fa tena mampahery antsika izy. Vonona hiantoka ny fandresena ho antsika izany teny izany. Rehefa miteny amintsika ny Tompo manao hoe aza matahotra, dia tena manaisitra hifotony ao anatintsika ny tahotra, satria Andriamanitra mihitsy no maka ny toerantsika hiady ho antsika ka hanolotra antsika ny fandresena. Ary amin'izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny fanalahidy na ny loharano fandresena ho an'ny mpino arak'izany dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mampandresy azy. Fa rehefa mamaky indray isika manomboka amin'ny 230 hatramin'ny 930 dia hoe ny loharano no ifandresen'ny mpino dia ny hery azon'ny mpino avy amin'Andriamanitra. Zany hoe zany tsy vitany miady ho an'ny mpino fotsiny Andriamanitra, fa mbola mampahery ny mpino ihany koa hanana ny fandresena. Ny 230 hatramin'ny 930 dia hitantsika fa Andriamanitra mampisikina, Andriamanitra mampahery. Ohatrany makasary an-tsaina zany ka Andriamanitra no tahaka ny entraîneur mampanao fanazara-tena ny mpino, ahafahan'ny mpino handresy eny ambony ringa. Ka natoinona ady dia efa tsara fanazara-tena, tsara mpanazatra ny mpino, ka io Andriamanitra mampahery azy eo anatrehany ady samy hafa izay hatrehany, eo anatrehany toe-javatra izay lalovany, eo anatrehany
zava-manahirana samy hafa dia indro Andriamanitra mampahery azy. Mampahatsiaro antsika ny voalaza soratra masina manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ry havako malala ho amin'ny tompony, ho anao ihany koa izay mandresy izao tenin'Andriamanitra izao, mandresy isika satria ny tompo no miady mampandresy ho antsika, fa mandresy ihany koa isika eo anatrehan'ireo fampaherezana maro be izay ataon'ny tompo ho antsika. Tena mampahery antsika anie ny tenin'Andriamanitra, mampahery antsika anie ny fampanantenan'Andriamanitra izay milaza amintsika fa eo anatrehan'ny fahotantsika dia vonina hamelanelontsika Andriamanitra, eo anatrehan'ny aretintsika dia vonina hanasitrana antsika Andriamanitra, eo anatrehan'ny hakiviana sy ny famoizam-po dia vonina hanafaka sy hanolotra fiadanana ao antsika Andriamanitra. Iny eo anatrehan'izay mety ho tsy fahombiazana aza dia hanolotra fahombiazana sy fandresena ao antsika Andriamanitra, eo anatrehan'ny fahakiviana sy ny fahadisom-panantenana dia mamelona fanantenana vaovao ho antsika Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy ny miady hampandresy antsika fotsiny no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa ihany koa tena misotenira antsika izy, mampahery antsika izy, manao izay hahatonga antsika ho mpandresy, hijoro tahaka ny olona mpandresy, hahery tahaka ny olona mpandresy, no antony sy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany anie efa nataon'Andriamanitra tamin'ireo mpanompony marobe, eo anatrehan'ny olona kivy sy very fanantenana, eo anatrehan'ny famozam-pony Maria sy Marta noho ny fahafatesan'ny anadahany no nameloman'Andriamanitra fanantenana vaovao indray ka nananganany any Lazarosy, eo anatrehan'ny famozam-po sy ny fahakivin'ireo i Joba rava fananana sy namono ny zanaka no namerenan'Andriamanitra ny fiainany tamin'ny laony. Tsy Andriamanitra miady mampandresy ny mpino fotsiny Andriamanitra, fa Andriamanitra mampahery ny mpino eo anatrehan'ny ady izay atao. Ry havako malala, tena miady ho antsika Andriamanitra, tena miady ho antsika Andriamanitra, teniny izany, hamarininy ny teniny, tanterahany teniny, ary tsy mivadika amin'ny teniny izy, fa eo anatrehan'ny ady izay mety haharitra, izay mety handalo, mety ho vetivety, mety ho elaela, eo anatrehan'ny ady dia mbola izy Andriamanitra ihany koa no mampijoro ny tongontsika hijoro, no mampahery antsika hahery, tsy ho kivy fa ho vonina hiatrika ny fandresena izay omeny tompo antsika. Dia mampahery antsika amin'ny alalan'ny izany tenin'Andriamanitra izany, na inona ady atrehanao, mety ady mpanahy, ady tsaina, mety ady hita maso, ara-nofo, tsarovy Davida teo anatrehan'ny fifofony Saoly ny ainy izay tantarain'ny Salamo 7:20, no indro nisehon'Andriamanitra nampahery sy niady ho azy ka nitondra fandresena ho azy. Rehefa vakitsika manomboka amin'ny 7:30 hatramin'ny farany dia mipololotra ny fandresena izay ahazon'ny Davida tamin'ny ady izay natrehany, satria Andriamanitra no nampandresy azy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, fa ho antsika mpino kosa ny fandresena mezinezina izay omen'ny tompo antsika. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra ray, faly misaotra sy mideranao zahay eo anatrehan'ny fahamarinan'ny teninao izay mampanantena fandresena ho anay, teninao izay tsy mivadika, teninao izay efa voaza-toetra tamin'ny memy ka na eo ary ny toe-javatra maro samihafa dia indro ianao manamarina ny teninao. Saotranao Tompo fa toky iorenanay sy ijoroanay ary anananay fanantenana ny amin'ny faran'izany. Mivavaka aminao zahay eo anatrehan'ny famakivakiana izao volana vaovao, herinandro vaovao
Izaho Tompo Tsinjovo sy Taio, eny ampaherezo mandrakariva amin'ny toe-javatra rehetra izay atrehan'ny tsiraray avy, atrehan'ny mpino, atrehan'ny mpanomponao, eny atrehan'ny vahoaka kristianina rehetra, na iza na aiza na aiza. Mandre zao tenin'Andriamanitra izao Andriamanitra dia vangio manokana izy, ka sokafy ao an-tokantrano izy ireny ny varavaran'ny fiadananao, ny varavaran'ny fitahianao, sokafy ao anatin'ny sokitra izy ireny ny fahavokarana, hananany fahavokarana betsaka avy aminao, ary sokafy ao anatin'izy ireny ny fandresena mezinezina ao amin'i Jesosy Kristy ilay mpandresy, iny mpandresy mihoatra noho ny mpandresy. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, fa ho azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.